Ny fandarantsika amin'izao hariva izao nahazo vantsim-piofanana avy amin'ny CONFEJES ireo atleta zandriny miisa 20 no niezaka nataon'ny ministeran'ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny talehan'ny sport fédéral mitondra fanazavana mikasika indrindra izay Ramatoa Rosa Rakototsafy. Tsotra angambany azo tenena amin'ny hoe isorana ny CONFEJES namerina ny confiance ny amintsika ministera an-tanora sy ny fanatanjahantena indray satria raha ny zavatra nisy zao dia somary tapaka ny ato kely io bourse io tamin'ny 2013 teo satria tsy nahazo an'ilay deuxième tranche atsika ary be dia be moa zany ny fédération nandalo tato amiko nangataka fanazavana momban'izay zay fanazavana tsy azoko nomena satria tsy nananako fa nangataka manokana zany tamin'ny CONFEJES mba ahafahana mamerina le bourse afany atletatsika profiter an'le izy zay dia zay zany anisan'ny antony hoe nampiverina ny bourse satria nandefa taratasy mihitsy zany ny CONFEJES hoe miverina amintsika ny bourse navadika pèse moa izy 21 le izy teo aloha dia bourse na 4 mois ny première tranche et 6 mois ny deuxième tranche pour 20 sportifs 10 disciplines. Ohatrin'ireo zany le atao hoe azo ilay ankizy amin'izay fanampiana izay 370 000 ariary zany ny vola raisin'ny ankizy tsirairay mandritra ny 4 mois anatin'io bourse io zany dia mbola 370 000 ariary koa ny raisiny anatin'ny 6 mois zany. Mety miova ve ilay ankizy mahazo ilay fanampiana sa ireo ihany zany aloha no mahazo an'izy dia inona ihany koa no atao hoe masitsivana ahafahana ny ankizy mahazo an'ilay bourse. Miankina amin'ny CONFEJES fa ny asako ataon'ny ministère de jeunesse et sport madesy fanahy dia mandefa an'ilay rapport any amin'ny CONFEJES zany hoe le état justificatif milaza fa tena voarain'ilay ankizy marina le vola ary tena ampiasain'ny ankizy amin'ilay resaka entraînement zany dia ny CONFEJES amin'izay no miconfirme amintsika hoe reto ovana satria raha ny fantatritsika zany 2014 zay ny bourse manaraka mety possible ny sasany amin'ireo ankizy ireo zany mety tsy tafiditra noho ny resaka taona fa iny zany miankina amin'ny CONFEJES dia alefatsika ny rapport rehetrarehetra zay ilain'ny CONFEJES migarantirantsika n'ilay azahoana an'ilay deuxième tranche dia ny CONFEJES ihany koa no mandefa ny lettre hoe reto ny ankizy retenu dia reto koa ny discipline retenu.